tokoa ianareo rehetra zay efa iopototry ny fahita lavitra amty androany ity. Arabaina ianareo satria andro ny tompo ho anareo ny androany. Zany hoe amin'ny alalan'ny zao toroteny ataoko izao dia iasa amonjy anareo ny tompo Andriamanitra. Iasa anasitrana anareo zay marary izy, ary iasa anafaka anareo zay matsapa-tena fa mbola voafatotra ihany koa izy. Fa ny tena lehibe ho resako aminareo androany de ity: iasa andrava andreo sakatsakana nisy teo amin'ny fiainanao ary nisy teo am'izay zavatra nataonao ny tompo Andriamanitra. Mialony hitondrako an'izay afatra zay aza, indrindrindrindra ho iaho le afatra manambara ny fandravana sakana dia hivavaka isika. Ianareo hivavaka, zao ihany koa hivavaka mba ho voata zao fandarany izao, zao afatra entiko zao, ka na ianareo na ny tenako dia samy andray ny zavatsoa avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra. Aondreo lohanao, andao hiaraky hivavaka isika. Tompo Andriamanitra tsy to, rila izy hatrizay ko mandrakizay. Misotranao zahay ny am'izao fahavelomana nomenao anay zao. Misotra ny am'ty fandarany ity, misotra ny am'izao afatra eto ampanomponao zao. Ka io avokoa zany rehetra izany Andriamanitra. Ka na izy zahay, nareo namana zay efa eopototry ny fahita lavitra, na ny mpanomponao hitondra ny afatra, dia samy andray zavatsoa avy any aminao avokoa. Misotra ry Andriamanitra, satria miaino anay ianao ary mamaly vavaka. Ho tahina tokoa ny fotoan'androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araky nefa nambarako tery aloha, ny fototsy ny toroteny ataoko androany dia miresaka ny amin'ny fandravana sakana. Hatramy taloha ka hatram'izao ry havana, nisy foana ny fanahy mpanao sakana. Manao sakana ny fanahy ratsy mba tsy ho tonga any am'le fiainana mandrakizay, de le fiainana miaraka am' Jesosy, ny olona anankiray zay efa nanapa-kevitra ho an' Jesosy sy ho an'Andriamanitra. Manao sakana ny fanahy ratsy mba tsy ho tonga am'le tanjona tianao atongavana mihitsy ianao. Manao sakana ny fanahy ratsy mba tsy ho tanteraka aminao ny teny fikasana zay voalazan'Andriamanitra ato anaty ity baiboly ity. Manao sakana ny fanahy ratsy mba andamoka sy ho matakarana ny foana ny zavatra ataonao na ny fiainanao manokana. Manao sakana ny fanahy ratsy mba tsy ho azonao mihitsy ny valim-bavaka tahaka zay fa nataon'ny niandrinina fanjakan'ny Persy tamin'ny androny Daniela. Amin'ny karazan'ireo sakana ataon'ny fanahy ratsy mpanao sakana. Fa ny mampahery ry havana malala de ity: misy ny fanampanao sakana, misy ny sakana fa saingy miditra an-tsehatra foana Andriamanitra, miditra an-tsehatra foana ny tompo Andriamanitra mandrava zany sakana zany, ary efa fantatr'Andriamanitra mihitsy ny tokony atao. Arabaky teny, efa fantatr'Andriamanitra mihitsy ny tokony atao. Ame ohatra aho, ary araka ity ohatra entiko aminareo ity no hitondran'Andriamanitra anao am'izao taona de avitsika izao. Vakina ny baiboly Hebreo 1:10 ka 9:20 to zao ny voasoratra. Hebreo 1:10 de ny 9:7. Arao io voasoratra io: Finona no nitana ny ranomasina mena toy ny mandia tany maina zay mba nandrama ny Egyptianina ka dia voatelina izy. Averiko vakina le teny: Finona
no ny tana ny ranomasina mena toy ny mandeha tany maina zay mba nandrama ny egyptianina ka dia voatelina izy. Rehefa niala tany Egypta ny zanak'Israely sy ry Mosesy mpanompon'Andriamanitra, rehefa niala tany Egypta izy reo de nanana tanjona araka ny tanjon'Andriamanitra de hoany am'le tany be fitahina sy be fahasoavana. Ka rehefa nandeha zareo na dia nandeha niaraka tamin'Andriamanitra azy, satria araka volazan'ny baiboly amin'ny atoandro miaraka amin'ny foan'Andriamanitra amin'ny alalany androraoana, amin'ny alina indray de mbola miaraka amin'ny foan'Andriamanitra amin'ny alalany andro hafa. Ina ny tean'Andriamanitra tokavana mba hatonga ny zanak'Israely na amin'ny andro na amin'ny alina dia afaka mandeha foana. Ny tanjona de hoe ho tonga any am'le tany be fitahina sy be fahasoavana. Ka rehefa nandeha reo zanak'Israely na dia niaraka tamin'Andriamanitra ary ry zareo dia voasaka ny ranomasina mena, voasakana ny ranomasina mena ny fanoizan'izy ireo ny diany makany am'le tany be fitahina sy be fahasoavana. De olonoan'izany dia very fanaham-bola velona ry zareo zanak'Israely, satria androso ahoana no atao raha masina mena no hita eo anoloana. Iverina de ahoana no atao satria ny miaramila ny Egyptianina efa miazakazaka avy ato afara mba andeha amabo ny zanak'Israely ary ampahory azy ireo farany zay mafy indrindra rehefa babony ny zanak'Israely. De olonoan'izany hoy aho dia nampahery andreo zanak'Israely Mosesy mpanompon'Andriamanitra mba tsy atahotra mihitsy, mba tsy ho kivitivy ihany koa. Nametoky ny zanak'Israely mihitsy aza Mosesy fa hiady ho azy reo lay Andriamanitra zay ivavany sy zay tompony, hiady ho azy reo. Andao ke vakitsika ny voasoratra ao amin'ny Exodosy toko fa 14 hoe vakitsika ny 13 sy ny 14 vakiny amin'ny anaran'i Jesosy, afaka manaraka tsara anio soratra io anao. Ary Mosesy tamin'ny olona, asa matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjeny Jehova zay ataony ho anareo anio, fa ny Egyptianina zay hitanareo anio de tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Asa matahotra. Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Riavanao. Marina be mihitsy ny teny nataony Mosesy tamin'ireo zanak'Israely olon'Andriamanitra. Ava olon'Andriamanitra azy reo dia tsy tokony atahotra mihitsy. Ry zareo tsy tokony atahotra mihitsy zanak'Israely. Tsy tokony atahotra satria amma Andriamanitra an'Andriamanitra dia hain'io Andriamanitra io ny mamonjy ny olony. Hain'Andriamanitra tao ny mandrava ny sakana misy de lay ranomasina mena. Ary efa fantatr'Andriamanitra ny tokony ataony. Mosesy de tena natsapa famarinana zany ka dia nampitainy tamin'ireo zanak'Israely zavatra tsapa Mosesy mba ho tsapany zanak'Israely ihany koa. Toy izao ny teny natao Mosesy tam'izany ho fampaherezana andreo zanak'Israely olon'Andriamanitra. Andao vakitsika ny voasoratra Exodosy 14 de toy izao no vaky ny teny. Andininy fa 13. Ary Mosesy tamin'ny olona, asa matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjeny Jehova zay ataony ho anareo anio, fa ny Egyptianina zay hitanareo anio de tsy ho hitanareo tsony mandrakizay. Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. De tahorina ny teny natao Mosesy indray dia niditra an-tsehatra mihitsy ny tomp'Andriamanitra ho fandrafana an'le sakana, ho fanamarinana an'Andriamanitra
ny teny nambarany Mosesy. Hoy izy tam'izany, hoy Andriamanitra, ry Mosesy eo, aza vela iverin-dalana ny zanak'Israely oliko. Marina fa raiky tahotra be mihitsy izy. Tsy hita zay lalako bala satria misy ranomasina mena eo anoloany. Nieritreritry zareo angamba de hoe andao hitolo-batana amin'ireo Egyptianina mba sitraniay sy mafy ny fanadivosana. Manana eritreritry an'izany zanak'Israely fa zao ry Mosesy, aza vela iverin-dalana mihitsy ny zanak'Israely. Ilazao ry zareo mba androso foana. Zany hoe anao pahafoana, ny androso hatranetrano. Zao mantsy ry Mosesy, tsy misy azoko atao amindrena zanak'Israely raha tsy mandroso izy. Tsy misy azoko atao hanesorana an'io sakatsakana le ny ranomasina mena io raha tsy mandroso izy. Tompoko, hoy aho aminareo izay mahita sy mandray ahy androany, mila mandroso ho an'Andriamanitra foana ianareo na de misy ary sakatsakana eo am'izao fampona ao an'Andriamanitra izao, na de misy ary ny sakatsakana ny am'izay zavatra rehetra mikasika ny amin'ny fiainanao na mikasika ny am'izay zavatra ataonao. Eny na de fa amam-bola maro na de fa amataona maro azy no nisy sakatsakana, zany hoe tsy nahitanao vokatra mihitsy tao anaty zao fivavana nataonao zao, tao anaty zao fampona an'Andriamanitra nataonao zao, de zao foana no tiako ampitaina aminao, mila mandroso ho an'Andriamanitra foana ianao. Efa hitan'Andriamanitra zao olana mianjady aminao zao, efa hitan'Andriamanitra le sakatsakana eo anoloanao, ary efa fantatr'Andriamanitra ry mpiainy malala ny tokony ataony ho famonjena anao sy ho fandravana an'io sakana misy eo anoloanao io. Ianao nge ny teny nataon'Andriamanitra tam'izany Exodosy 4:20 de ny 5:15 zao voasoratra. Aroa Jehova tamin'ny Mosesy, nahoana ny taraina amiko ianao, lazao amin'ny zanak'Israely mba androso izy. Lazao amin'ny zanak'Israely mba androso izy. Lazao amin'ny zanak'Israely mba androso foana izy. Fa ankoatran'izay teny zay dia hoy ihany koa Andriamanitra tamin'ny Mosesy mpanompony, eto ny tananao ny tenao ry Mosesy, tazomeny tananao ny tenao, ka dia mandehana ianao haingana sarao io ranomasina mena io fa ombanao aho, sarao io ranomasina mena io fa ombanao aho. De zao ny nampahery tsy nisy fisalasalana mihitsy tompoko tao amin'ny Mosesy. Avy hatrany de nakatoy izy, satria nahoana? Satria nino zay nolazain'Andriamanitra Mosesy. Efa fiaina Mosesy hatramin'ny taloha zany, mino zay nolazain'Andriamanitra. Ka na dia zavatra sarotra tsy takatra saina maneriteritry ny olombelona azy, ny zavatra sain'Andriamanitra nataony, dia nino ny foana fa vitan'Andriamanitra ny manamarina ny hetsika zay ataony Mosesy. Ka rehefa hitan'Andriamanitra fa nino Mosesy mpanompon'Andriamanitra, dia nanao ny anjarany kosa ny tompon'Andriamanitra tsy to mba ho fandravana ny sakana. Riavana ianareo zay mahita sy mandray ahy, ohatry zay mihitsy le fiasan'Andriamanitra. Tiananao ino zay lazainy, tiananao ankatoy zay noteneniny, fa rehefa misy zay nolazainy ianao, rehefa mankatoy zay noteneniny ianao, dia manoetsika Andriamanitra manao ny anjara asany. Inao ianao no nataon'Andriamanitra tam'izany. Rehefa nandeha Mosesy miaraka tam'le tena, nanangana ny tanany miaraka am'le tena teo am'le ranomasina mena, vonanao hetsika fotsy Mosesy, de avy hatrany nandefa rivotra mahery, tena mahery Andriamanitra avy any Antsinanana,
ary indrivotra mahera vanatsinanana iny no nentin'Andriamanitra nampisaraka le ranomasina mena mba atonga le ranomasina mena ho lasa tany maina. Mirakla nge zany ry havany, zavatra tsy takatra saina maneritreritry ny olombelona ho takarina nge zany. Andao nge vakitsika voasoratra Exodosy toko fa 4 de vakitsika ny 15 ny 4 aveo dikantsika any amin'ny andininy fa 2 sy 2 ary ohatrany hatrany voasoratra io 15 aloha. Aloha Jehova tamin'ny Mosesy, nahoana no mitarainamiko anao, lazao amin'ny zanak'Israely mandroso 15 indray, ary angao ny tenao de hijoro ambony ranomasina ny tananao ka saraon-drano dia andeha amaky eo afovoan'ny ranomasina mandeha ny tany maina ny zanak'Israely. Dikantsika 15 sy ny 20 de naindry Mosesy teo ambony ranomasina ny tanana ary rivotra mahera vanatsinana no nampisavany Jehova ny ranomasina mandritry ny alina iny ka nataony tany maina ny ranomasina ary de voasaraka ny rano de nandeha teo afovoan'ny ranomasina nandeha ny tany maina ny zanak'Israely ary ny rano de tonga fefo azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviny. Tompoko, raha toka olona efa n'Andriamanitra ianao zay mahita sy mandray ahy amty androandroany ity, raha toka olona efa nandray an Jesosy Kristy ao anatinao hoe ho amin'ny fiainanao ianao, ary efa manana Jesosy monina sy mitoetra ao anatinao, de hoy aho aminareo, mino fa tahaka ninona amjen'Andriamanitra ny zanak'Israely olon'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany, ary tahaka ninona andravan'Andriamanitra ny sakana de le ranomasina mena nanakana ny zanak'Israely mba tsy ho tody any am'le tany tondra drosy tately de le tany be fitahina sy be fahasoavana. Dia tiako milazanao fa ho takizany ihany ko no ho ataon'Andriamanitra aminao. Roviny hoy aho aminareo, androany hovonjeny anao, androany ho esorin'Andriamanitra eo alohanao ny sakatsakana nisy taminao hatram'izay. Ary ato de tantara aminareo fa nampiasa Mosesy Andriamanitra ho famonjena sy ho Fandravana Sakana de le ranomasina goavana be nanakana ny zanak'Israely. De tahaka zany akeo ampiasa ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka zay hatoko ho fandravana ny sakana misy eo aminao, misy eo aminareo. Na inona zakarazana sakana zany na manao sy manao na ny heriny dia ampiasa ny mpanompony ihany koa Andriamanitra, ampiasa anay izy amin'ny alalan'ny vavaka ataonay ho famonjena anao ary ho fandravana ny sakana misy eo aminao, misy eo aminareo. Ny toetra takin'Andriamanitra aminareo fotsiny de ity, aoka ino amin'ny fonao ianao fa misy Andriamanitra, aoka ino amin'ny fonao ianao fa misy Andriamanitra. Teny efa nambarako aminareo matetika izy ity, Hebreo 13:9, fa raha tsy amin'ny fonoana de tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra, fa zay manatona an'Andriamanitra, fa zay manatona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy izy, tsy maintsy mino fa mpamalisoa zay mazoto mitady azy izy. Zany hoe ny lehibe indrindra amin'Andriamanitra aloha zany zao de ianao mino ny fisiny, mino fa misy Andriamanitra. Fanampiny aoka iny an'izao afatra endriko zao ianao hoe afatra avy amin'Andriamanitra tokoa, zao afatra entiko ho anao zao, zao afatra eninao zao, aoka ino azany ianao. Fanampiny asa matahotra ihany ko ianao, na de manahoana sy manahoana ary zava-nisy ny ainanao hatram'izay, ndrindrindrindra fa hitanao hoe fa Andriamanitra raiko fa iny ty sakana ity, iny ty sakatsakana ity, na de fa zany ary no efa hitanao hatram'izay, hitanao mandraka ankehitriny, de zao ny teniko, aza matahotra ianao, aza matahotra ianao.
Raha ohatra ka tena efa nandray an Jesosy ianao, raha toa ka efa manana Jesosy, monina sy mitoetra ao anatinao ianao, de azo antoka riavana fa olona eo tanan'Andriamanitra ianao, tsy rery ianao, tahaka zanaka Israely, tsy rery. Iasa Andriamanitra, amonjy Andriamanitra, andrava sakan'Andriamanitra, zao raha teo hivavako anao, ary de iasa anamarina zany vavaka ataoko zany ny tompoandriamanitra. Kaza matahotra ianao. Tandremy ihany koa nefa ny mianatra na ny verin-dalana. Misy karazan'olona rehefa misy zavatra mitrango ny fiainana ka tsy voavany saina maneritherina, de ny heveriny hoe vaolana mety indrindra, de miala amin'Andriamanitra, miverin-dalana, miverina any am'ilay fanompona sampy indray, na miverina any am'ilay fanompona de olo mihitsy. Zava-doza zany riavana, zava-doza zany. Tsy misy fiainana tsara indrindra akoatra ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Ekena fa mafy ny ady, ekena fa mafy ny olana, ekena fa mafy ny zavatra sarotra, fa hafa ihany ny fiainan'ny olona zay mitoetra amin'Andriamanitra, miaraka amin'Andriamanitra. Farany, na inona tompoko, karazana sakana misy eo aminao, minosy matopianao, fa tsy mafy no ny ranomasina mena zay nanakana zanak'Israely akory zany zavatra midona na mahazo anao zany. Minosy matoky ianao, hoy iao, fa tsy mafy no ny ranomasina mena zay nanakana zanak'Israely akory zany olana, zany ady, zany zavatra sarotra, na zany sakatsakana misy eo amin'ny fiainanao zany. Ho fanamafisako an'izay teny zay, hoe minosy matoky ianao, de o Jesosy lefa mitoetra ao anatinao, lefa monina ao anatinao, zao ny teniny aminao manokana. Ekeo, fa marina ty teny ity, Jaona 3:15, hoy izy, tsy voalazako va, fa raha ino anao, dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy voalazako fa raha ino an'izany teny rehetra nambarako zany ianao, de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Hivavaka arsika am'izao fotoana zao, hivavaka isika ho Fandravana Sakana, na inona sakana ho ravana amin'ny anaran'i Jesosy zany. Hivavaka isika ho fanasitranana anao zay marary, hivavaka isika ho fitahina ho anao zao vavaka ataoko ho anao zao, hivavaka isika maneho ny voninahiny amin'Andriamanitra azy, ny Tompoandriamanitra tsy toa. Mendrika anehoana zany ianao no Jesosy Kristy zay efa ninonao, zay efa niraisinao ary monina ao anatinao. Apetrao fonao tananao tompoko, na mandoly mihitsy ianao, fa hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra sy makasitraka anao aho tam'izay afatra netiko izay. Ny famindraponao ane ho amin'ny olona rehetra zay nahita sy nandre ny afatra netiko androany. Iasany ny herinao, lay hery magaga, lay hery tsy to, ka de amonjy ny olona tsiraray avy. Ny sakana ve, ravako amin'ny anaran'i Jesosy zany, fohaniko amin'ny anaran'i Jesosy visiny, androany de ambarako ry fanampanao sakana, fa tsy mafy no ny ranomasina mena nanakany zanak'Israely akory ianao. Ka noho zany miala amin'ny anaran'i Jesosy sakana rehetra, ny sakana eo famelomatena, ny sakana eo amin'ny lafiny ara-piainana manokana, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, miala ao atokantrano ny olona, miala am'izay zavatra ataon'ny olona, mierina sakana rehetra amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Ny marary rehetra ihany ko sitraniko androany, na inona reny heriny aretina, sitraniko amin'ny anaran'i Jesosy izy, esoriko amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina, ary amin'ny anaran'i Jesosy tsofoko rano ho amin'ny fitahina be ny olona am'izao taona 320 izao. Tsy resa zavatra ratsy hitany masony izy, fa lafinoana ny olona, fa zay miaraka amin'Andriamanitra de tsy maintsy ho tafita hatramin'ny farany. Misaotra Andriamanitra, misaotra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay zany ny afatra nentina ho antsika tam'ty androandroany ety. Fa zao no tiako hanetanana anao, tsaratsara kokoa aminao
ny mamonjy ny fotoan-dehibe ze karakaranay fiangonana RHEFI Androndrakely. Tsy lavitra Akatibaoka no misy fiangonana RHEFI Androndrakely. Ny matoka manentana anao am'zany satria ny famonjenao fotoam-pivavahana tompoko raha ny voalasan'ny baiboly no jerena dia mampitombo ny finoana, mampisy finoana velona ao anaty. Ary zay finoana mitombo, zay finoana velona izay no misarika an'Andriamanitra anao hetsika magaga tsy takatry ny saina amanieritreritsika zanak'olombelona. Ka de hoy aho hoe tongava tompoko. Reo voasoratra reo ny filazana. Fa fanampiny de ity. Raha sitrapon'Andriamanitra. Raha sitrapon'Andriamanitra. Voakarakara daholo taratasy rehetra. Dia anao fotoan-dehibe izahay fiangonana RHEFI. Manerana Madagasikara. Fotoan-dehibe zay ho tanteranay amin'ny Alahady 17 volana Aogositra. Ho avy zao amin'ny Alahady 17 volana Aogositra. Zay ho tanterana etsy amin'ny Coliseum Atsondrombe. Ranomarina moa dia feno 20 taona ny niorenan'ny RHEFI ara-panjakana. De amin'ny fotoan-dehibe io, ny loha-hevitra lehibe tena ho resanao de hoe Fandravana Sakana. Fandravana Sakana. Ka de noko fa andro toazato ho an'ny olona rehetra zay tongany ho andro io. Andro zay anovan'Andriamanitra ny tantaran'ny olona ratsy ho lasa tantara tsara. Ka na dia hafahafa amin'ny olona azy, zava-misy am'izao taona 320 izao, aorian'ny fotoana io, inoko ny atrean'Andriamanitra. Fa dia hitsimbatika ny tantaram-piainanao. Ka de hoy aho hoe tongava tompoko. Tongava tompoko, tongava tompoko. Aza misalasala, tongava tompoko, tongava tompoko. Zay zany ny afatra, ka dia mametraka ny mandram-piona, manao veloma, amanaraka andray tompoko.